Zoma fito Jolay 2024 manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indrainao tanatin'izao fampalalam-baovao izao. Manasanao fampanajana sy ampitiavana hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny sosialy iray amin'ireo distrika enina mandrafitra ny faritry Boendy i Marvoay izay sombotra faharoa any Madagasikara. Isan'ny asa maika ao anatin'ny vina Mapa Plus any kandida Marika Ravalomanana ny sakafo ho an'ny Malagasy. Laharam-pameana araka izany ny volovary. Any Marvoay mampafantatra ididitra fipampandrosoana Mapa Plus ity ny kandida Marika Ravalomanana. Fionana voalohany taorian'ny nanekeny ny fangataham-pilatsako vidiny. Tsy ny salasala ny tondra ny maharary sy ny manahirana azy ireo vahoaka ny tafa taminy. Mitatitra izay vaovao izay onjalalaina Ranaivomanana eo amin'ny sary sy rindran-tsary Matteo Princy. 27 ny tany azo ambolembary ao amin'ny faritra Boendy ao Marvoay avokoa, izany hoe tanimbary 507 hektara. Ny sakafon'ny laharam-pameana ho an'ny Malagasy manoloana izao fantrana lalina mianjady amin'ny firenena izao, ary ao anatin'ny drafitra Mapa Plus izany. Manana maha izy azy amin'ny famboleny Marvoay. Tantsaha avokoa mandrafitra ny 700 maherim-ponina ny antoerany, izay miandrandra fatratra ny siny fanovana sy ny fahatsaram-piainana. Maro loatra ny olana sedraina tamin'ny fotoana tsy nateo ny filoha Marika Ravalomanana. Mahatsiaro voafitaka ihany koa mponina ny antoerana tamin'ny fifidianana farany teo, indrindra tamin'ny fanodin-kodinana amin'ny vatony. Raha ny vahoaka ny Marvoay tanga no tenenina dia filoham-pirenena ianao. Satria lanina tamin'ny teneny fitokisandjato ianao. Vasaingy indrisy noho ny tsy matao tody dia navadika andreo ny vato. Ka amin'izao fotoana izao dada dia maminay toky reto vahoaka manoloana anao sy reny le vahoaka nanananao reny fa nenao 7 isan-jato. Dia hitanao le olana sedrainay amin'izao fotoana izao. Ny fambolena, fahasalamana, ny fampianarana, lalana raha teo moa etsy an-daniny fandrimpahalemana. Tsisy vina aminao fa ny rahantsika nitazana teo dia ny tanimbary ianao nahita iny paika iny. Ka eto izay dada manoloana fahatongavanao vony izay. Ny distrika Marvoay no tsy dia ny kandida Marika Ravalomanana voalohany taoriana amin'ny fanabaran'ny filatsahako fidiana ho filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Efa ela ihany no nangetaheta sy nahiniriny ao aminy ny vahoakan'ny Marvoay. Fotoana ihany koa nitondrany vahoaka Marvoay ny marary sy manahirana azy ireo amin'ny kandida Marika Ravalomanana ity fionany ity. Matoa aty aminareo mampianatra voalohany an'ity kadale Mapa Plus ity. Dia ity teny aminareo hoe misy paikady tsy maintsy rahantsika rehetra eto Madagasikara. Satria ny 2 isan-jato ny vahoaka eto tatsara daholo. Napetraka mpavoatra. Resaka fotsy zany hoe nandeha ny voatra zany fa mody mipetraka any ndreo makalivo daholo isaka sabotsy lahatra. Tatsara ihany ndreo. Manaiky azeny areo. Dia reo makahazo dia tsisy voatra tsy maintsy ankoany izy. Dia reo ihany manao alaboky kely ihany na manao jalozie kely ihany. Fa raha mihinan-kanina daholo reo mipetraka le tatsara tsy miakatra any andreny voatra zany reo. Dia natao hoe sakafo aloha velon'ny le olona fa tena nono izy. Any amin'ny faritra atsimo any zany, avy any Ambositra io avy any Sud-Est. Tena tsy mihinan-kanina mihitsy ny olona any. Raha mihinana ary izy indroa. Raha mihinana ary izy dia mandeha olona eny izy olotsa mihitsy anao mahita zany. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy ataontsika aloha anisa zany vady zanaka zany. Sanaty zany. Tsy maintsy hovaina aingana ny politika aloha le fiarahamonina. Vonjena izy dia mifanampy eo tsika rehefa mihinan-kanina ireo zavatra enim-bolana fotsiny izy mihina sakafo. Dia izy mamely tena amin'izay. Dia efa vita ny ara-tsakafo apetrakatsika amin'izay ny famezana asa azy. Fa tsy hoe mihina sakafo dia tsy hanao ninina. Faharoa dia ahoana ny atonga ny jirama tsy tapatapaka intsony. Satria ny asa ataon'ny ankamaroan'ny olona amiakina amin'ny jirama daholo. Fa tsy maintsy vahanaingy ny olana io fa tena misy alada be vava be eo. Tsy corruption intsony natao fa volona. Mitaky asa sy fiaraha-mientany rehetra ny ahafahana manavitra amin'ny firenena ondry fanamafisany. Tsy voarebireby ny fanomezana samihafa amin'ny fifidianana ka mitatena. Tsy maintsy ataontsika daholo ny siny fanovanaingana dengana ny fitondrana, ny fambolena, famokarana, ny fandrimpahalemana, ny lalana. Miaraka vava tsy maintsy atao. Mila antsika mandresy nefa amin'ny fifidianana. Mila mandresy dia mila miady mihitsy amin'io tsy
tsy masina be tsottsika manaraka dada 2002 amizay ty ohatrany tamin'ny misy manao délégué ambadimbadika any dia tsy lolonala volana aby daholo dia matahotra dia lasa mivoaka tsy zay tsony raha ohatra ka mitanareo misy amindreo le solotenatsika na délégué na ampitarika kavivy aloha iala ny mety faly be mahitandreo maro be takotra zao atao anatin'ity tranombomo ty atao anatin'ity tranombomo ty dia ataotsika mihitsy zay ahafahantsika manotra an'ity Madagasikara tsy ty any fa nyrehetrarehetra manea Madagasikara efa tsy diako daholo zao ny faty enina 7 ambin'ny folo am'zato région mbola tsy vita Ambatondrazaka na Amangoro mbola tsy vita any Anosy mbola tsy vita any Ambobe any amin'iny andro eny vitaitsika reo ity tenenareo hoe ianareo ny tena tonga dia nahazo ny résultat n'izy hoe maro voa zany no voalohany rehefa aveo fa dia mety metandreny hoe valim-barina ndreny olona mandalodalo reny dia any dia sotoka amin'ny volany any sanina zay any ny afa-pidata tsisy akoatr'izay rehefa malala tsara ny fahoriana reo zao mahatsiaro tsara fangety miaina tsara aveo tsara malala tsara ny fahoriana reo mahatsiaro tsara fangety miaina tsara ny tsy fisiny izy rehetra daholo tafajoro ny komity manentoerana ary nampahafantarina tamin'ny filoha-mpanorona ny antokotiako Madagasikara ireo mpikambana mandrafitra ny birao tokana ny tanjona ho an'ireo mpikatroka tima ny Marivay dia ny ampandresy ny kandida Ravalomanana amin'ny fifidianana ahafahana manala Madagasikara ao anatin'izao fahantrana sy fahasahiranana izao. Olona vokitraikefa tia tandrazana ary vonina nanombo vahoaka no mila mitondra ny firenena ho ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena no antanin'ny mpanao gazety ny sosialim-bahoaka no mila ifantohana ary mahavita mifeny vidanga ny vidim-piainana ho ihany fanehoan-kevitry tadibavoany avitra solondrabe eo amin'ny sariny mbola hava tsara. Marary ny sosialim-bahoaka mitangana izay tsy izy ny vidim-piainana ny asa tsy misy ny vahoaka nefa tsy maintsy mitady izay ho arapany. Samy manana ny famaritan'ny olona tokony hitondra fanjakana ny olom-pirenena anantaniana. Tonga dia teneniko olona nianatra satria izany hoe olona nianatra izany malala ny zavatra misy eo amin'ilay firenena fa matoa mipetraka amin'ilay firenena dia ny ampisolotra an'ilay firenena no ataonao fa tsy ny ampijaly ny vahoaka ao amin'ilay firenena. Ny zavatra ampisondrotana an'ilay firenena dia voalohany indrindra ny areny ao aminy tsy atao gabraraka. Io firenena io hoentina zapitadana ny vahoaka. Io firenena io hoentina mba hisondrotan'le mba hanana ny vahoaka fiadanana ao anatin'le firenena rehetra fa tsy nampahantrasy. Manana traikefa eo amin'ny firenenao. Mihinana manana traikefa. Ny olona mitsinjo vahoaka mihitsy. Farim-piainan'ilay vahoaka zany mila jerena satria ilay olona ny sakafo tadavina androany hohanina androany tsy tena nefa sarotra. Io vidina voandro ny sonitra, vary ny sonitra, rehetrarehetra zany ny sonitra. Ty jiro ty tapaka ny jiro zay mivarotra avaly voamody dia izay olona atokisana mba entitra, atokisana tena entitra tena mafy an'ilay vahoaka hoe aprix midiny io vary io na io vary io ary tokony midiny io vary 700 tokony 3000 zany ny kilao. Kapoka zavatra kapoka tokony jereny miaramila sy ndarama mijereny ny épicerie zay ahoany ty entany ty ahoany ty. Olona vosaina dia olona manam-pahaizana fa raha kely zany doktora dia manana expérience tsara fa raha jerena amin'izao fotoana zao dia tsy mamela ary mikontiko ny taona adulte ana social zany voalohany indrindra ny social zany sosialim-bahoaka tena lahara-pahamehana amin'ny olona izay tokony hitondra satria ny vahoakany no antrany. Mila paikady matotra ary olona vokitraikefa no afaka hanetsina izao lavaka mangitsokitsoka taorian'ny fanonganam-panjakana 2024 izao. Fotoam-pifidianana ihany koa ny taona 2024 miverina amin'ny vahoaka ny fahefana ary anjara biriky ny tsirairay ny mametraka ny safidy amin'ny olona tokony afaka hanarina tokoa ny firenena.
Vaovao manodidina ny fifidianana ny farana omaly ny fanisana mpifidy ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana nanambaran'ny seny androany fa amin'ny 20 jolay ho avy izao no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny listr'ireo mpifidy afaka hifidy amin'ny fifidianana hatramin'ny taona 2024 ka tafiditra ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena. Asin'Andriamalala, Manova Andriamalala. Amin'ny 20 jolay 2024 no ivoaka ny lisitry mpifidy anaovana fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity sy ireo fifidianana mialohan'ny volana Mai 2024 hoy ny teo anivon'ny seny androany. Taoriny ny fiafarany ny fampidirana sy fantsina ny anarana teny anivon'ny fokontany dia hiakatra eny anivon'ny commune, ny district ary farana eny anivon'ny seny foibe ny fandraiketana antsoratra ao anatin'ny antotan-kevitra na ny base de données any seny. Ny asa izay fandraketana arakajy mirindra izay moa dia mifarana ny 17 volana jolay ho avy izao ka manamarika an'izany ny famaranana tanteraka ny lisitry mpifidy eny anivon'ny district. Izany hoe rehefa vita izany ilay fandraketana ny fitarainana rehetra sy ny fantsiana rehetra sy mety fanampiana rehetra dia ho faranana eny anivon'ny district ilay lisitra ary antsoina ao anatrika an'izany sy anatanteraka an'izany ireo mpiara-miombonantoka na zany avy amin'ny fiarahamonim-pirenena na zany avy amin'ireo antoko politika. Amin'ny 17 volana jolay zany ny famaranana tanteraka ny lisitra. Rehefa tapitra izay famaranana tanteraka ny lisitra izay dia ampiakarina ety amin'ny foibe ireo tota-kevitra rehetra zany hoe les bases de données teny anivon'ny sida tsirairay avy ary ireo atota-kevitra ireo indray dia ho aravina voatambatra zany ny atota-kevitra avy amin'ny 7 district ary ataony fanalana an'ireo fisoratana anarana imbetsaka indrona maromaro zany hoe dédoublonnage. Manana 2 andro indray ny ety anivon'ny foibe anatanterahana an'izay ka ny 20 ny volana jolay no afaka lazaintsika hoe mitsangana ny registre-mpifidianana eo anivon'ny firenena na ny hoe établissement du registre électoral national. Io registre izay mitsangana 20 ny volana jolay io no ampiasaintsika anatanterahana ny fifidianana rehetra mandra-pahatonga ny 15 ny volana Mai 2024. Izany hoe ao anatiny izany mazava ho azy ny fifidianana filohan'ny repoblika izay ho ataontsika amin'ny volana desambra ho avy izao. Ho fantatra amin'ny 20 jolay io ihany koa araka izany nisan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana sy nisan'ireo birao fandatsahambato manerana any Madagasikara. Mikasika ny birao mpifidianana eo ampamaranana an'izay mihitsika satria araka nambara teo tafiakatra daholo ireo tota-kevitra ny anivon'ny fokontany horaketina arakajy mirindra izay tsika vao mahita hoe firy marina zany ny tena isan'ny mpifidy tao anatin'ny izay fanavaozana tanteraka ny lisitra izay. Ny amin'ny fepetra amin'ny ankapobeny fotsiny moa dia hoe isaky ny fokontany dia tsy maintsy misy birao mpifidianana mitsangana ary isaky ny birao mpifidianana dia farafahabetsany 700 no ao ampifidy ao anatin'io birao mpifidianana io. Pejin'ny raharam-pirenena efa mivaivay loatra ny raharaha misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy vahaolana ny fikitiana ny lalàna mifeny fizakana zom-pirenena malagasy amin'izao ho ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Mbola manana fotoana ihany koa ny fanjakana malagasy ahafana miroso amin'ny fifampiresahana mialona na tanterahana ny fifidianana eto amintsika ho ihany ity solombavam-bahoaka ity raha tafaresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Manova Andriamalala. Ampisavorovoro indray ny fikasana ikitika ny lalàna momba ny fizakana ny zom-pirenena malagasy hoy ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Mety izy tokoa mantsy ny fivoriana tsy ara-potoana atria ny solombavam-bahoaka atoato ka momba ny fizakana zom-pirenena malagasy no tena antony fivoriana io. Efa amin'ny assemblée nge tolo-dalàna io fa tsy nekeny assemblée tsy mety satria manjary manamevana zay filazana député maro ny satao hoe manjary mahazo nationalité malagasy daholo koa reo karahanareo zay aty Madagasikara. Zay mazany sosisika tamin'ny sosinay tamin'ny fotoanandro igny zany izy nao. Ka raha ny teny mipanina hoe mety hisy extraordinaire amin'izao visaviny zavatra mitranga eto Madagasikara zao izy nao sisanao zany fanjakana. Satria mbola rehetra be amin'izao fotoana zao resaka ty nationalité ity. Tsy idirako lalina iny satria za tsy tepaina lana izy nao tsy afaka polémique amin'igny tenako zany izy nao. Fa ireo maro anisa zany izy nao mety harary sofinao ohatra hoe
raha misy ny fasefasy am'izany koa na hoe fivoriana am'izany koa zany asinao manjary mety zavatra be raha ohatra ka anao fivoria sy ara-potoana zany ny gouvernement tampiasana zavatra zay raha iaho zany solosofona zany fa mety soisy zany raha amparva politique zany tokony sy resika am'izany fanjakana am'izao fotoana zao zany hoe hisy ny fivoriana sy ara-potoana efa kely angeny tavely ankoatr'izay dia tsy mbola tara ny mpitondra fanjakana raha tapa-kevitra ny iroso amin'ny fifampiresahana isorohana ny mety isavorivory aoriny ny valim-pifidianana indrindra ny fifidianana filoam-pirenena izy tokony misy ny tabila-boribory zany azinao fa sy ataony FFK mani zany fa erahany amin'ny mpamasibola ireo satria asika fa miakodao mpamasibola foana dia agnasovana ny totagaramena par district par fokotany par commune dia miaraka amin'ny voreo zany dia am'izay zany azinao dia am'izay zany hoe efa hafanenina zany na ny fanjakana tokony irisika am'izay andrasana araka izany izay mety ho fasahiny mpitondra fanjakana ampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny anteny merarotota eto Madagasikara. Anisan'ny ompanany ady hevitra sy ny famakafakana nandritra ny fandarana miara-manonja androany ny fizakany filoham-pirenena malagasy ny zom-pirenena frantsay fitaka bevava no nataony Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy ary tsy azo antoka ny ady amin'ny tombotsoan'ny malagasy intsony ny tenany na izany aza mbola azo ataony manarina ny firenena amin'ny fifidianana izay olona manana vinanasa ampandrosoana any Madagasikara fanadiadina eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Mbola mitana saim-panara-baovao na eto an-toerana na ny any ivelany ny mikasika amin'ny fizakany filoham-pirenena malagasy sy firenena frantsay. Saika namoaka vaovao momba indraraha iny avokoa ireo any amanjery any ivelany indrindra fa ny tany Frantsa. Maro ny resaka mandeha manoloana indraraha iny, anisan'izany ny tambony nomena azy ho takalo ny fanomezana ny zom-pirenena frantsay dia ny fisitahany tamin'ny sehatra politika teo anelanelany taona 2024 Akoatr'izay dia voaresaka ihany koa ny mahakasika ny fanondranana antsokosoko ny andramena malagasy. Nanamafy ny fandarina miara-manonja androany fa fanitsakitsahana tanteraka ny lalam-pandrenana sy fanaovana tsinontsinona malagasy no nataony Andry Rajoelina. Mandeha ihany koa ny resaka amin'izao amin'ny fikasana ikitika ny lalàna amin'ny feno zom-pirenena mba hanomezana tombon-dany ny filoham-pirenena amperinasa amin'ny fifidianana. Tsy mazava tsony le argument anareo. Ao sasany par diplomatie an sasany efa nisy foanange zany nandritra ny 13 taona an sasany ray no miteny ny aminy hoe eny tsy voafafa ny article 46 ny constitution io andray sasany miresaka ny aminy hoe eny efa tsy niasa efa ela le lalàna ka tokony miantony an sasany aminy hoe andao anaovana moratoire olona mpiaro any Andry Rajoelina daholo no miteny an'izany. Et tsy organiser le fiarovana Andry Rajoelina anatin'le nationalité fa tokony organiser izy ny aminy hoe ity version avy any amin'ny Andry Rajoelina nandrasana nge de version avy any ambavany fa izy tsy mety miteny fa tsy hoe tsy hanafaka ny rako eny au départ ianao malagasy fa ny lalàna de efa milaza fa tsy malagasy ianao satria efa nangataka ianao ho zom-pirenena hafa naturalisena ianao. Akoatr'izay dia voaresaka nandritra ny fandaharana ihany koa ny tontolon'ny toe-karena sy ny sosialy izay tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka. Efa tafakatra manodidina 704 ariary amin'izao ny euro iray. Ity fitotongana ny ariary ity izay mahatonga ny fidangana ny vidim-piainany. Hatramin'ny vary, hatramin'ny rehetrarehetra ny PPN dia importé daholo. Manafatra foana zany tsika. Ny fanafarana entana tompoko na ny vary na entana maro dia anisany mahatonga ny fitsotongan'ny ariary tahaka izao. Maninona raha ny fitaovan'ireo tatsara no ampiana zany dia tavavoaka intsika aratan'izay. Efa niresana ny raha patrimoine de devis ataovy zany dia tsy natao. Ny fananganana orinasa ampio ny mpandraraha eto atoerana ny tanorana vita fianarana anangana orinasa dia mba mamorona asa izy dia rehefa misy ny asa dia miasa nge ny olona dia misy nge ny vokatra dia misy koa ny etra zay aloha any amin'ny fanjakana dia ohatr'izay koa ireo vahiny investisseur étranger any ivelany encouragena izy anangana orinasa eto Madagasikara dia miditra ny devis nge ao anatin'izay dia mampiakatra ny ariary. Mbola azo ataony manarina indray any Madagasikara amin'ny fifidianana izay olona hita sy azo antoka fa hanafaka ny firenena manoloana izao fasahidrana mahazo ny vahoaka izao. Olona manana vinam-pampandrosoana ny tokony hofidiana, olona mahatsapa ny mahasoa sy ny mahatsara ny vahoaka ary indrindrindrindra
olona mahay mijery ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Lafim-baovao hafa tanteraka tsy manaiky ny fanondranana enomby any ivelany akasiany fanjakana rajoely natao ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasoa voafidy tany Betroka nanambarany tsy fanekeny anio fikasany mpitondro ihany koa ny filohan'ny komisiony fiompiana eo anivon'ny anteny miaram-pirenena ny solombavam-bahoaka fanomezantsoa Andrianjanary fanadihadiana. Ampirongatra ny asandalo manerana any Madagasikara ny fikasany mpitondra fanjakana anondrana enomby any ivelany Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasoa voafidy avy any amin'ny distrika ny Betroka. Tokony anafatromby avy any ivelany ny mpitondra ka ny henan'ireo ihany no averina aondrana fa tsy ny henan'omby avy eto Madagasikara no aondrana. Anisan'ny distrika Beomby raha teo ny any amin'ny distrika ny Betroka ka tsy ekeny olom-boafidy avy any toerana izany. Raha aminay hoe Betroka zany azonao io a tsy anekeny io zany zahay. Zay zany dia efa manao Betroka. Ino ny antony? Satria mampirongatra ny asandalo ndray mandeha zany azonao raha ohatra ka omby zany aondrana zao. Tokony ataony Bovima zany a manetretra an'izay zany tokony anafatra omby be any ivelany ihany izy a. Dia aomby alefany avy eto Madagasikara no aondrana koa ndray mandeha fa avy. Ka ny fanjakana tokony sy tenan'izany mihitsy ny hoe agnatao fangalahevitra any amin'ny tapany asimo le zavatra io. Satria tokony abdeny revisevany io tsy mety aminay zany fanondrana omby any ivelany zany. Fa magnino zany raha zay zany tokony ataondreo dia tokony andeha omby bakany zareo dia zay skety le omby dia alefandreo miverinagny ndray mandeha fa avy tadiavin'ireo zavatra zay. Fa io zany voapirofinao fa ny ombin'ny Madagasikara tena farany tsara. Asika saina adala hoe nombisika tadiavin'ireo olona tamingana. Magnino reo tsy mankafatra omby ambadika any amin'ny tany Afrikana amin'ny tany rehetra maro ny tany misy omby etony eto Madagasikara eto amin'ny tontolo zao. Magnino reo tsy mankafatra omby any ivelany any amin'ny hafa any zany. Fa hoana zany misisina zareo zany fa eto Madagasikara no tadiavin'ireo andranana omby any ivelany. Tokony ho hain'ny malagasy zany zay malagasy mitondra manana fahefana. Fa hoana ma zany hoe raha ohatra ka zany rehefa sidy banky mondialy vola zany ny Bovima dia hoe tsy misy akataovana zavatra ataon'ny Bovima. Izy tompony Bovima. Tompony Bovima ny nationalité français, européenne. Fa magnino zany izy zany hoe tiandreo forsefana zany hoe hanondrana omby any andafy zany zasy magneky zany raha amiko manokana zany. Raha aminahy manokana député Nicolas Randrianasoa zany dia mirefuseny io zany tenako zany. Fa tsy haiko no ataon'ny fanjakana moa zany fa raha tsy amiko dia mirefuseny io zany député Betroka. Nanambara ihany koa ny solombavam-bahoaka fanomezantsoa Andrianjanary filohan'ny komisiony fiompiana eo anivon'ny anteny miaram-pirenena atao anaty pejy Facebookny fa tsy manaiky anio fikasana fandranana enomby ataony mpitondra io. Tsy nahazo fanasana anatrika ilay fakan-kevitra atao any Atsimonosy izay nanomboka omaly ihany koa ity solombavam-bahoaka ity raha nanambarany atao anatin'ny pejy Facebookny hatrany. Fanaovana tantely afadrakotra ny anrem-pirenena izao tsy azo ekena satria olombitsy no isitraka ny tombony amin'izany ary ampirongatra ny alatromby raha aravina ny fanehoan-kevitra manodidina an'ity fikasana anondrana enomby ity. Mitazapotsiny ireo mpandraharaha malagasy manoloana ny olana maro lafisetrian'izy ireo amin'ny fandrarana. Milaza nefa nitatitry ny fanadihadiana eran-tany fa tsy dia misy loatra ny fahafahana mandraharaha eto Madagasikara. Voalaza ihany koa fa tsy mahomby ny fitsarana ary ambany ny famarina ny fitondrana. Afitra Soldrabe mbola ava tsara no mitatitra izay vaovao izay. Eo amin'ny faraka amin'ny 7 no misy any Madagasikara maneran-tany eo amin'ny fahafahana mandraharaha araka ny fanadihadiana nataon'ny Think Tank de Heritage Foundation. Izany tsy netsika teo amin'ny 7.5 amin'ny isa 100. Larana fa 7 amin'ny firenena 7.7 kosa raha aty amin'ny firenena Afrikanina Atsimon'ny Sahara. Miankina amin'ny noty azo ihany no manosika ireo mpampiasa vola anodina vola ao amina firenena iray hoy ny fanazavana. Rafitra na fomba fijerena hoe aiza no mora anaovana fandraharahana na business zany. Io zany misy anankiray io resahanao io fa misy ihany koa ny faire des affaires na doing business ny banky iraisam-pirenena. Misy ohatrany hoe ny lalàna ohatra hoe mora anaovana business ve ny lalàna, ny herinaratra ohatra misy herinaratra ve ahafahana miasa, ny karama ohatra ambony sa ambany ny karama fomba ahafahana miasa, ny lalàna mikasika ny asa mora sa sarotsarotra ho an'ny mpandraharaha sy maro zany ireo masotsivana anaovana an'io filaharana io. Ny akon'izay zany dia hoe rehefa ambony ny notinao dia mazoto kokoa ny mpanambola avy any ivelany sy ny mpanambola eto anatin'ny firenena anankiray no mampiasa vola ao.
satria milamina zany ny fomba fampiasam-bola mety mahazo vola zany reo mpandrara satria ny mpandrara moa zany rehefa mampiasa vola dia nitanjony dia amerina se ampitombo ny volany ka raha ohatra ratsy zany a ny filaranao na ny notinao dia kamo ny mpanambola avy any ivelany na ny mpanambola eto toerana ampiasa vola. Mitaza-potsiny manoloana io olana goavana eo nefa ny mpandrara malagasy. Fa ny tena mahagaga dia ireo mpanambola sy mpandrara malagasy vahiny eto Madagasikara mbola mirihary miaraka mitondra fanjakana ankehitriny nefa efa hita fa sarotra be ilay izy. Tsy mitsahatra mitaraina ary zareo hoe tena tsy mandeha amin'olona ny fitantanana nefa rehefa misy ny fionana dia tonga eo daholo zareo mitsikitsiky makasary dia tsy fantatra intsony ilay izy hoe tena mijalomanina ve mpandrara sa tsy. Ny tena mahagaga mpandrara malagasy ihany koa dia tsy manao politika ary zareo nefa rehefa ohatran'ny hoe kanosa zany sa dia miaritra any ivelany tompoko dia MEDEF dia miaraka amin'ny antoko politika ankavanana ny complexe militaro industriel dia miaraka amin'ny any États-Unis zany miaraka amin'ny républicain tsy misy mihitsy zany fisarahan'ny mpanao politika sy ny mpandrara fa eto Madagasikara ny mpandrara dia ohatran'ny mijery fotsiny dia miaritra fa tsy mba manana antoko politika ampiana tsy mba manana mpanao politika toanana fa rehefa tonga eo ilay mpanao politika dia miondritra daholo dia samy faly daholo nefa mitabataba eraky ny tanàna hoe sarotra ny fanao fandrararana. Andihan'ny fahasivy amby roapolo izao ity tondro momba ny fahafahana mandrara ity araka io tatitro hatrany dia ambanin'ny tahaka be maneran-tany ny noty azontsika momba ny zofananana ny fahombiazana ara-pitsarana ary ny fahamarinan'ny fitondrana. Mbola manjavozavatra amin'izao ny mahakasika ny anjara tatao ketra tokony hitrany komina rehetra manerana nosy avy amin'ny tahirim-bola-panjakana ho an'ny komina imeritsy atosika manokana mbola tsy voarain'izy ireo ny 20% ny vola mahadodo ny komina izay tsy masakana ny asa fampandrosoana ny tanàna nefa izany ho ny ben'ny tanàna eny antoerana fanadiadiny Njavandriamahefa sy Tahiriniana. Mbola nijanona ho antso anefitra aloha hatreto ny fampiakara-peo sy ny antso nataon'ireo ben'ny tanàna sy ny komunina maro mbola tsy nisitraka ny volany madiodio avy amin'ny tahirim-bola-panjakana. Efa nanomboka tamin'ny volana Novambra 2024 no tsy nirotsaka intsony tao anatin'ny kitapom-bolan'ireo komunina rehetra manerana ny Madagasikara io anjara tatao ketra azo avy amin'ny impôt synthétique sy ny impôt de licence io. Atoe zavatra izay mampametra-panontaniana ho ny ben'ny tanàna ny komunina imeritsy atosika satria atao lasa ny komunina indray no mameno ny kitapom-bola-panjakana raha ny mifamadika amin'izay no tokony ho izy. Hatramin'izao aloha zany raha nijery farany il y a 4 semaines no nijery an'izay raha ilay fampiakara-peo nataonay mbola 20% sa 520% no mbola araka ny tokony ho izy. Le resaka hoe répartition financière zany hoe le vola mahadodio amin'ny commune zany fa tsy resaka subvention raha tsy laza fotsiny reny resaka ohatra hoe ny amin'ny contribution sy ny fiscale reny manko ao anatin'ny lalàna mifehy tsara hoe zao isan-jato versé any amin'ny compte commune zao isan-jato tsy meritsy atosika ihany no victime an'izay fa eraky Madagasikara rehefa mifampiresaka izay samy ben'ny tanàna tsy fantatra hoe tokony ny any amin'ny fohy be midina makaty dia ny aty indray lasa hoe kitapam-bola amin'ny commune indray ve lasa mameno kitapam-bola-panjakana. Na dia teo aza nefa izany fanagiaza ny fanjakana ny volan'ny commune izany tsy nasakana ny commune imeritsy atosika tsy hanatanteraka ireo asa fampandrosoana maro lafy izany. Tsy niantehatra tamin'ny fanampiana sy ny tohana avy amin'ny fanjakana tsy ho avy mihitsy ny commune fa tamin'ny alalan'ny hetra laina amin'ny vahoaka sy ny fanentanana ny vahoaka eny fotony andray anjara amin'ny asa fampandrosoana no nataon'ny commune. Fa ninay koa nge honnêtement raha tena hoe volany ny anaovany zavatra eto tsy mahavita zany fa misy le participation citoyenne directe zany hoe fandraisana anjara ny capital resaka capital humain zany tena secret anay hoe misy olona rehefa matoky izy hoe io fa mandeha mangarahara tsara dia tena misy manao participation directe mihitsy tsy afeniko anareo misy olona tonga dia manatitra ciment eto nanokatra livre d'or zay nitapahany conseil zay izay zavatra zay to dia misy manao participation directe fa raha tena hoe question financière tena hoe madio ranoray so manko misy alay-panaka tena hoe tena rofopotsiny zany ny vola amin'ny communenao tsy dia zay loatra fa misy zay participation directe ataon'ny olom-pirenena izay. Isan'ireo fanamby napetraka ny commune ohatra ny fanamboarana ity tsena lehibe ity izay efa andalam-pahavitana ankehitriny ary hotokanana tsy ho ela raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fanamboarana pave ireo lalana mampifandray ireo fokotany miisa 930 mandrafitra ny commune toy ity eo amin'ny fokotany Mamoladay ity izay lalana isan'ny be mpampiasa indrindra ao Meritseatosika ao.
natomboka androany ihany koa ny asa fanamboarana ny tobo fiantsonana vaovao ampitoy ny Mieritsetosika sy Antananarivo ary Mieritsetosika sy Arivonimamo. Mijanona ny Mieritsetosika ihany isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Roa volana tsy farana ny fotoam-piasana izao fitondrana izao nangina tanteraka ny tetikasa Tanamasoandro. Tsy mitohy intsony ny asa eny an-toerana volana maromaro izao hoy ireo mponina tsy fantatra izay mety ho fitohizana atsoatsy saingy nala mafy ireo mponina fa mitontolona ho amin'ny fiarovana ny tanin'izy ireo. Teny an-toerana nanangona ny vaovao Zavandria Mahifasy Taizinaina. Nanomboka ny volana Aprily 2024 no mankaty, tsy hita intsony ny fitohizan'ny asa eny Tsimabehomby Mieritsetosika, toerana nokasain'ny fanjakana hanaovana ilay tetikasa Tanamasoandro. Nikatso tanteraka ny asa ho ireo mponina ary tsy tazana eny an-toerana intsony ireo fiara lehibe nanao terasement sy mitrongy tany teny an-toerana. Tsy fantatra mazava ny tena antony aloha hatreto ireo mponina fa ny azo antoka dia tsy ho vitan'izao fitondrana izao intsony ny anatanteraka io tetikasa io. Raha le tetikasa Tanamasoandro aloha fahitana azy izay mahita an'le izy dia mijanona aloha zany le izy satria tsy zavatra activité ataondry zareo zany fa dia mijanona teo fa zay position andry zareo ministera medidin'ny tanàna vaovao tsy fantatray. Fa raha fahitana azy aloha amin'ny eny manjery rehetrarehetra dia zay hoe miantona treo izy zany satria na ny financement anaovany an'io aza tsy misy. Moa zao tsy dia miditra politika fa efa akaiky dia akaiky ny fifidianana dia mino fa raha efa taona roa taona niketriketrehany an'io tsy misy dia aty amin'ny ataontsika hoe volana vitsivitsy etretsika fifidianana mbola kamantatra zay mety ho mpitondra na ho iza na ho iza dia ho zay hoe tapaka hatreo ngambany. Nanamafy ity sy olo tena ny mponina ity fa tsy manakana ny fisian'ny tetikasa saingy tsy anaiky mora ny fakana ny tanin'izy ireo hatramin'ny farany ny mponina eny Tsimabehomby. Mitaraina noho ny fiakaran'ny vidinjesika sy ireo kojakoja ahafahana mamokatra ny tantsaha ankehitriny. Tafakatra 5,000 hatramin'ny 4,000 ariary ny kilaon'ny zesika amin'izao raha toa ka 2,000 hatramin'ny 500 sy 2,000 ariary zany teo aloha. Miteraka fa tsy antoka ho an'ny tantsaha izany ary matetika dia tsy tafaverina akory ny masokarena sy ny vola lany tamin'ny famokarana rehetra. Fanadihadiana. Tanan-dehibe iray tsy afa-miala amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny komuna Mieritsetosika izay ahitana fokontany enina amin'ny 30. Eto no fitobin'ireo tantsaha mpitondra vokatra avy amin'ireo fokontany sy komuna kely manodidina ny Mieritsetosika. Misy amin'izy ireo no mandeha kilometatra maromaro vao tonga eto ary amin'ny alalan'ny bisikileta matetika no hitateran'izy ireo ny vokatra amidy eto. Mandeha ny tsena indraindray saingy matetika dia mody maina miaraka amin'ny entana. Zavatra rehetra izay vidiana zao mialafo dia mialafo nefa ny tsenanay tena tsy mandeha mihitsy. Misy fotoana mihitsy tena tsy mahalafo. Mafimafy ihany mamelon-janaka amin'ilay izy. Zao aloha zao mba mandeha ny tsena zao dia azo lazaina hoe mba mandeha izy zao. Rehefa misy fotoana io any amin'ny novambra any zao dia tena tsy zary ianao raha mahalafo entana. Zara raha mahalafo ray alina. Saika nitovy avokoa ny olana sedrain'ireto tantsaha ireto amin'ny lafiny famokarana dia ny fahalafosan'ny zezika sy ny fiakaran'ny vidin'ireo fitaovana ahafahana mamokatra. Zezika zao eo amin'ny 5,000 4,000 zao le tsaratsara reny. Taloha nefa 500 sy 2,000 ny kilao amin'ny zezika, 2,000 le tsara. Raha vao ohatra zany izy amin'izao raha vao midofitra kely ny vidiny entana dia miteraka faty be ho anay le izy. Zay zao lasa 4,000 500 io zao fetraka zay kilao. Fetraikina zay zany ila tsy atafaverina ny maskarena anao amin'ny fandeha le izy satria be loatra dia nitiretika ohatra zay lasa be loatra le tirety be dia be nefa ny tsy mahavoa daholo ny akambarao foatra ny teretera dia very fotsiny fa tsisy mahafaty bibikely. Taloha raha ohatra herintaona ianao mamboly zavatra mahatsanganomby ankaray fa amin'izao potapota vao mahatsanganomby iray amin'ny vidiny zavatra tsy mety. Le resaka vidim-piainana zany no tena makarary anay tantsaha amin'izao satria zao raha manao dabi ianao zao amin'izao rehefa le raha mbola anaovana azy efa tena henjana be satria ny gaz 1 litre zao tafakatra 2 alina sy 2 hetsy 5 alina sy 2 hetsy 2 hetsy dia ny masokarenan'io nefa ny mivarotra ianao zao mivarotra voatabia 5,000 sy 4,000 nefa rovena moa voazo an'izay vola zay. Manampitrotraka izany anefa ho ireo tantsaha ny forongatry ny alabotry sy ny trangana tsy fandripalemana any ambany ravikazo rehetra any. Herim-po-veramaina matetika no vokatra azo rehefa manao ny ataony ireo tikely sy mpanao alabotry. Malaina ny amokatra araka izany ny ankamaroan'ireo tantsaha noho izany antony rehetra izany.
pejy ny fanatanjahantena ao anaty fepetra tsara ny mpiangaly volleyball hiatrika ny lalaonosy andiany faraika amby folo ny mpanazatra azy ireo efa anaty fanazaran-tena ity taran'izay ity na ho an'ny lehilahy na ny vehivavy fanamby lehibe ny tsy hamoahana medaly volamena eto Madagasikara ho kosa ny tale teknika nasionaly avitra sondrabe sy mbola ava tsara no mpitatitra izay vaovao izay. Efa ny taona 2024 no niomana ny taranja volley ary isan'ny nitarika ny fampivondronana mitokana. Efa samy nanana ny toerany avokoa ny sokajy lehilahy sy vehivavy tamin'ny lalaon'ny nosy ny fandimby. Miezaka izy ireo amin'ny fanazarantena handrombahana ny medaly volamena. Efa manomboka mahazo an'le forme ilaina le joueur tsirairay. Ny hitako hoe mampatahotra tsy dia hitako mampatahotra loatra satria efa niaraka efa ela zalahy ireo dia misy zany efa tafapetraka le cohésion an'le équipe. Ny somary avantagentsika indray eo amin'ny betsaka jeune zany zalahy. Nampiasa jeune be da be zany tsika tamin'ity anatin'le tanjaka tsara ny teknika koa fa voafehan'ny zalahy dia miezaka manatsara an'izay zany zao no travail atao. Ny calendrier mbola tsy fantatra ny calendrier mety avoakany COJI zany amin'le volley fa no azo fantarina zany mety hizara-polona anankiroa io dia hita eo no olana sedraina ho ny tale teknika ny tsy fahafahan'ny mampilalao ireo mpila ravinahitra noho ny lalàna misy fa eo ihany koa ny fametrahana mazava ny fampivondronana mba ho matotra fa miteraka fikorotanana ratsaina ho an'ny mpilalao tsirairay. Zay tokony naka expatrie anankiroa zany ray ao Larenao zazalahy ray zazavavy ao Seychelles dia io zany no olana aloha zany satria voafetran'le atao hoe sarotan'ny mpilalao zay nataon'ny kizy le izy zay nandraisandaran'ny firenena eto amin'ny Oceania atao hoe namorona an'le atao hoe règlement tamin'ny 2018 tsapanay nefa lizy satria 2019 mbola nilalao daholo ireo atao hoe mpilalao lazaina fa milalao ravinahitra tany ankehitriny nefa lasa ohatrany hoe tsy milalao dia tsy mazava moa le izy ny regroupement mila fixena tsara mazava hoe le 15 juillet moa zany nitenenina anay tena eo amin'ny 15 juillet io moa ve le izy sa mbola mihoatra indray dia lasa ny ankizy moa zany efa lasa miperturbe ny fisainana ny zay zavatra zay le miovaova. Ho an'ny ety amin'ny gymnase Akorondrano andraisana ny taranja judo efa mipetaka ny peta-drindrina milaza fa maharitra 70 andro ny fanavaozana sy ny fikitihana ny gymnase raha ny tazana nefa toa tsy mbola nisy nokitihana isika nefa efa iray volana mialohan'ny retany hafa misy diso toy izao ihany koa ny peta-drindrina ao anatiny. Maresaka avy any ivelany hirehatra ny trano fitaizana zokiolona ny Milan androany tokony ho tamin'ny 2 ora maraina ora tany an-toerana vokany zokiolona 4 no namony ainy raika 20 naratra 70 am'zato voatery nafindra toerana matino ny fahaseporana ny 4 tamin'ireo 4 namony ainy ireo fanadiadiny eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Zokiolona 4 mipetraka amina trano fitaizana olona misotro ronono iray any Milan avaratra Italia no maty ary raika amby 20 naratra vokatry ny firetana niseho tao amin'ity trano ity ny aliny alakamisy fozoma mandidina tamin'ny 2 ora maraina orany an-toerana no niseho n'ity fireretana ity araka ny tatra nataon'ny tompony andraikitra. Fiara-pamonjy vona sy mpamono afo miisa 10 no nampiasaina tamin'ity loza namoizana ain'olona ity. Zokiolona 70 am'zato kosa no afatra somatsara saingy tsy maintsy nafindra toerana. Vehivavy 5, 7 ka hatramin'ny 7 taona sy lehilahy lehibe iray 7 taona ireo namony ainy ireo. Ny 2 tamin'ireo maty vokatry ny fahamaizana ary ny 4 kosa maty noho ny fahaseporana. Vao tamin'ny taona 2024 no namoy zokiolona 350 ity trano fitaizana zokiolona ity vokatry ny valaneretina Covid-19. Fandarana ahona marina Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe criminal au conflit no arahinao misesy aoriana izao fampalalam-baovao izao ny sampana fampalalam-baovao kosa mamy fotoananao rampitso amin'ny fitora sasany veloma tompoko.